filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny fonoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely manaterana anao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra sika ny am'izao tombonandro avelomana nomena antsika izao. Nous remercions le Seigneur pour ce jour de plus. Raisitsika fahasoavana lehibe izao sika manitsaka ny volana Desambra taona 2024 izao. Nous prenons comme une grande grâce le fait d'être dans ce mois de décembre 2024. Ny foloko de hoe amin'ity volana Desambra ity hitondratsika ho afandresena lehibe Andriamanitra. Je crois que Dieu va nous amener vers la grande victoire en ce mois de décembre. Lozany ho anareo rehetra zay manatrika ty fotoana ity dia amporisina mba hanana finoana fa Andriamanitra hitondratsika ho afandresena lehibe. Alors, vous qui êtes ici en train de suivre ce culte, je vous encourage à accepter que Dieu va nous conduire vers la grande victoire. Manaraka zany arabaina avokoa ianareo rehetra zay fa tonga eto amin'ny toerana ity tahaka zany akio ianareo zay manaraka an'izao fotoana zao en ligne. Ensuite, je vous salue, vous qui êtes présents ici et aussi en train de suivre le culte en ligne. Arabaina ry ilay nasoavina. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nda hiteka mafan'Andriamanitra isika rehetra. Raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany. Le Seigneur, acclamons encore. Hivavaka isika ary metraka an'izao fotoana izao eo an-tanana tompo mangataka isika hivavaka. Nous allons prier. Merci beaucoup Père dans le nom de Jésus, car tu es déjà présent parmi nous. Merci Jésus, car tu es en train d'accomplir ta parole maintenant quand tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Saint-Esprit, car tu nous as conduits vers cette présence de Dieu, vers la présence du Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous allons apporter la louange maintenant. Et merci car la Bible nous déclare entrer dans ses portes avec tes louanges, dans ses parvis avec tes cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Merci Saint-Esprit car tu vas accomplir la parole de Dieu concernant les offrandes, concernant la prière, concernant le message que le serviteur de Dieu va nous apporter aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort pour accueillir la conductrice de louange. Raha ite tanana ihany ianao dia ataovy ho an'i Jesosy.
tena mbola ataovy mafy noho izany satria fantatro fa olona efa ho tahina daholo ny olona tonga eto androany amen dia ampifaliana lehibe no hiara-banantsika tsirairay avy tonga eto amin'izao toerana masina izao fiadanan' Jesosy ho aminao ho amin'ny tokantranonao ho amin'izay rehetra ataonao. Et par la même occasion, nous adressons nos sincères salutations à nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne. Que la paix de Jésus soit également sur vous. Amen. Zao alohan'ny idirantsika amin'ny fiderana amin'ny hira rehetra dia te hiteny aminao androany hoe sambatra be mihitsy ianao androany satria nahoana androany ny andro voalohany amin'izao volana desambra zao dia androany ny safidy ianao ho eto amin'ity toeran'ity iona amin'i Jesosy satria eto Jesosy dia ny safidy ianao androany iona amin'ny eto tsy ataon'i Jesosy tsinitsininy zany tsy nijery ianao hoe avy ny orana ao avelany ao dia tsy nandeha ianao na malaindaina fa tonga somatsara eto ianao tonga tsy tara ianao hitan'i Jesosy ny etaeta ao anatin'ny fonao efa vonona ny ampandresy anao Jesosy androany amen ie dia alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hira dia andaontsika hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy 4 raha mety aminao dia ndao hiaraka hitsangantsika eo mpandrenesana an'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao amen ary ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika amen. Nous allons aussi le lire en français, si vous le voulez bien. C'est écrit dans le premier livre de Jean, chapitre 5, verset 4, que nous allons lire au nom de Jésus. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé le monde, c'est votre foi. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany. Hoe ianao efa naterak'Andriamanitra ianao misy an'le herin'Andriamanitra zany ao aminao afaka mandresy an'izay zavatra rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao ianao ninona situation iainanao amin'izao fotoana izao dia izao ny tsarovy hoe efa mampandresy anao sahady Andriamanitra. Peu importe la situation dans laquelle toi tu vis en ce moment, tu es déjà vainqueur car Jésus t'a rendu vainqueur. Amen. Dia andaontsika tena hifaly amin'izany ianao tena hifaly satria ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ny ivelany ihany mety misy ny olona miferinay ianao hoe ahoana momba ny fetinay amin'ity taona ity fa zao ianao efa mpandresy ianao afinaritra ny fetinao ary tsena ny taona 2025 ampifaliana ianao androany amen ka raha mety aminao dia andaontsika hifaly sady amin'i Jesosy andao hanomboka hite-tanana mafy be tena mafy be andao tena iorakoraka mihitsy androany hifaly Jesosy fa ianao mampandresy dia mandihiza ho an'i Jesosy ianao Saude antisideras Ninunichanga minilara Layabinjija venu na tuanati kyu Sosi nuanarani Natera kupanchesia Manocha nulipanesia Manduva fazakana Nufelu ifane masina Saude antisideras Ninunichanga minilaraku Layabinjija venu na tuanati kyu Sesosi nuanarani
Tanteraku panjesya Manochanuni panesya Manduva fazakana Tufeluni panemasina Tifalha minha Tifalha minha Tifalha minha Manochanuni panesya Tifalha minha Tifalha minha Tifalha minha Manochanuni panesya Menina, leia vintija velo na tua nati chiù. Se sossi dua narani, era culpa angesia, ma non c'è di panesia. Quando va faza cana, velo di pane masina, ti falha minha, ti falha minha, ti falha minha, ma non c'è di panesia. Italia minha, Italia minha, Italia minha, ma noche a noi ripanesciamo. Je louerai ton nom, Seigneur, car de toi vient la victoire. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Oui, Seigneur, parce que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai
be dia be ny zavatra mety mifaomaofao fa zao hoe aza resiny zavatra hitany masonao na hoe resiny zavatra reny misofinao fa ampiakaro ny finoanao hoe Jesosy mihitsy nefa mampandresy anao dia mbola iran'izany tsika androany hoe andresy a Jesosy a andresy a ninona zavatra mitranga eo alohan'ny fiainana alohan'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao anao izay tiany eo fa zaho lefa mandresy tenenao izany mihitsy ny tenanao androany e za efa olona natao andresy efa mpandresy mihitsy a Nous allons nous déclarer devant Jésus que nous sommes victorieux, que nous allons avoir la victoire. Andambola telentsika mason'i Jesosy zany hoe andresy isika amin'izao volana vaovao izay diavintsika izao sy ny fiainana rehetra any aoriana. Dia tany any fifandraisanao amin'Andriamanitra efa eto Jesosy arak'ilay tenin'Andriamanitra izay mivakintsika teo dia ny finoantsika no ahafahantsika mandresy izao tontolo izao. Comme le verset que nous avions lu tout à l'heure, c'est notre foi qui nous permet de vaincre ce qui se passe dans nos vies. Alors maintenant, reposons notre foi
uniquement et exclusivement en Jésus, car lui, il a vaincu la mort. Alors nous aussi, nous sommes vainqueurs. Peut-être que le diable se promène à tes côtés, peut-être qu'il tourne autour de toi, mais n'oublie pas que c'est déjà quelqu'un de vaincu. Il a été vaincu par Jésus. Il veut seulement attirer ton attention, mais il est déjà vaincu. Efa resiny dia vola indrindra dia vola ny fahafatesana. Mifanahy ny fahafatesana izay fandroasintsika tamin'iny volana ambony iny dia manala ianao finoana hoe efa resy, efa resy. Tsy manan-kery intsony zany eo amin'ny fiainanao, fa efa fiainana vaovao no efa omany Jesosy ianao, fiainam-pandresena no efa omany Jesosy ianao. Ny finoanao tsy tokony mbola alemilemy amin'izao fotoana izao, fa tena tokony hirehatra hoe ao amin'ny Jesosy no misy ny finoako, ao amin'ny Jesosy mandresy dia any ny apetrako ny finoako. Dia tsy atao hoe intsony aho manomboka androany.
satria ianao tsy mba namadika zany mihitsy Jesosy ianao no ametrahana ny finoana rehetra. Nous déposons notre foi en toi car tu ne nous as jamais trahis, tu ne nous as jamais déçus Seigneur. Et encore aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous ne voient pas encore la lumière dans leur vie. Mais je suis certaine, Seigneur, que toi, tu vas opérer, tu vas faire des miracles et tu vas rendre cette personne victorieuse. Car tu l'as promis, Seigneur. Andeatsi ureraka. Satria efa manantena rehefa mino Jesosy hoe olona efa mpandresy aminao. Tena feno fahatokinanao zay, feno finoananao zay. Nous sommes remplis de foi que nous serons des personnes victorieuses. C'est pourquoi nous chantons ce matin que nous croyons vraiment en toi. Tumbo matukia
Izanyanjana si uvefana tena Izanyanjana si uvefana tena Piano masony nofinao Gardons les yeux fermés. sainy fa eto ny fanatrihan'Andriamanitra. Méditez que la présence de Dieu est avec nous. Ary ny fanatrihan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity Et par cette présence de Dieu, dia hitondra fiainana ho anao, ça va nous apporter la vie. hitondra fahavelomana ho anao, Ça va nous animer. amelona indray ny fanantenanao, Ça va ranimer notre espérance. hitondra in'ilay zavatra andrinao hatramin'izay Andriamanitra, Dieu va maintenant apporter tout ce que tu désires. ary anatanteraka ny etaetaponao sy ny fanondrinao izy. Et il va accomplir ton désir. Saotra Jesosy, Merci Jésus. saotra Jesosy, Merci Jésus. saotra Jesosy. Merci Jésus. Ataosika hitetana mafo an'i Jesosy. Acclamons très fort pour le Seigneur. Samy mahazo ny toerany vetivety. Prenons place. Alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. 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 Tao mesika toerana vetivety reto namasika reto dia La chorale peut prendre place. hiditra ao amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo zany isika. Nous allons maintenant entrer dans la communion avec la table du Seigneur. Andao hamaky tenin'Andriamanitra anankiray isika hitarika asika amin'ny fidirana amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo izany. Lisons la parole de Dieu. Atao amin'ny Jaonina toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahadimapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny dimapolo. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba sy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainany izao tontolo izao. Dia ny fanditrany Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana reny fanomeny nofony ho antsika, fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha sy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia sy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny mofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanirahany ray velona ahy, ary izao koa velona ao amin'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Jean chapitre 6 verset 50. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Andriamanitra manokatra ny maso-pahalala sika mba hahafantara sika ny firaisana latabatra aminy. Dieu ouvre les yeux de nos esprits. Jesosy te hampahafantatra anao fa tena tiany anao. Jésus veut te faire connaître qu'il t'aime vraiment. Sakaizany ianao. Tu es son ami. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manazava amintsika. Ici, la parole de Dieu nous explique.
raha mihinana ny nofony sy misotro ny rano ianao dia hanana fiainana. Tu auras la vie éternelle si tu manges son corps et bois son sang. Satria fantatr' Jesosy fa mandalo ihany a ny maha-olombelona azy a eto amin'ity zao tontolo izao ity. Car Jésus connaît très bien que s'il arrive dans ce monde, ça c'est juste passager. Dia nasehony miariary tamin'ny zavatra hitany maso fa azo hohanina tsara izy a, azo sotroina ihany koa ny rany. Et il a montré concrètement qu'il peut être mangé et on peut boire son sang. Inona moa ny zavatra nataony tamin'izany? Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Nandray mofo izy a teny an-tanany. Il a pris un pain. Nandray divay ihany koa izy a teny amin'ny kapoaka. Il a pris aussi du vin dans une coupe. Ary nampianatra ny mpianatra izy. Et il a enseigné aux disciples Fa rehefa mihinana ny mofo izay atolony que lorsqu'on mange le pain qu'il donne sy misotro ny divay izay eny an-tanany et quand on boit le vin venant de Jésus, dia masiaro ny namasiana azy a teo amin'ny azo fizaliana sy ny kapohana azy a teo amin'ny mpampizaly azy. on va mémoriser le moment où on a fait souffrir Jésus. Ka rehefa mihinana izany a sy misotro izany isika dia lasa fiainana ho asika izany. Donc, tout ça, c'est-à-dire le fait de manger son corps et boire son sang, devient notre vie. Sy ho fombafomba na fahasarovana fotsiny ihany a ny antony andraisasika ny fanasan'ny tompo. Le fait de prendre la Sainte Seine, c'est pas seulement une manière religieuse. Fa tena fiainana ho asika kristianina. Mais ça, c'est vraiment une vie pour nous chrétiens. Tena fahavelomana ho asika kristianina. Ça, c'est vraiment une vie pour nous. Tena fanasitranana ho an'ny marary. C'est une guérison pour les malades. Tena vahaolana ho an'ny manana olana. Une solution pour ceux qui ont des problèmes. Satria fomba handrahoan'i Jesosy ny fitiavany asika. Car pour Jésus, ça c'est une manière de nous montrer son amour envers Satria nous. fomba handrahoan'i Jesosy ny famonjena asika. Car Jésus montre son salut pour nous avec cette manière. Ka raha mino ianao a dia ho tanteraka amin'ny fiainanao zany. Donc ça va s'accomplir si tu crois. Raha mandray am-pinoana ianao a dia ho tanteraka amin'ny fiainanao zany. Si tu reçois avec foi, ça va s'accomplir dans ta vie. Raha mihinana am-pinoana ianao dia hanasisana ny aretinao rehetra izy. Si tu manges avec foi, tu seras guéri. Raha misotro am-pinoana ihany koa ianao dia hanasitrana ny aretinao rehetra Et izy. si tu bois aussi avec foi, il va te guérir complètement. Koa androany a dia hanatanteraka an'izany firaisana latabatra amin'ny tompo izany isika. Ainsi aujourd'hui, nous allons nous mettre en communion avec Dieu, avec la Sainte Seine. Ho anao izay mihinana sy misotro androany a dia sainy sahady fa raha hafa mihitsy ny raha mikoriana ao anatinao. Donc si tu vas boire aujourd'hui, médite tout de suite que à l'intérieur de tes veines, il y a un autre sang qui coule. Andao ary izay rehetra mandray fanasan'ny tompo misangana eo amin'ny toerana misy azy a. Ho anao izay mbola sy mandray fanasan'ny tompo kosa dia ompipetrahana ihany fa ny hitambara asika rehetra dia samy hivavaka isika izao. Donc ceux qui vont prendre la Sainte Seine, nous allons nous lever. Ny mpandatra ny fanasana ihany koa dia angatahana tonga dia manomana ny amin'ny ny mofo sy ny divay izay arahasika mira latabatra amin'ny tompo izany a. Hivavaka isika rehetra tompo a eo am-panatanterahana izay a rehetra izay. Nous allons tous prier et les responsables pour la Sainte Seine peuvent avancer. Tosika iara hivavaka, samy mivavaka, mivavaha ianao a, hivavaka isika izao. Nous allons tous prier. Ray masina hoe ety an-tanako ity mofo ity. Père, le pain est entre les mains de ton serviteur.
tahaka ny fampianarana izay nomenao anay Jesosy Kristy tompo. Oh Jésus, comme l'enseignement que tu nous as donné, Fa izay mihinana n'ity mofo ity dia fiainana ho azy izany. que tout ce qui mange ce pain, ça devient une vie pour lui. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay. Merci pour ton amour, Jésus. Misaotra noho ny amin'ny famonjenao anay. Merci pour le fait de nous sauver. Potipotika tahaka ny mofo tokoa ny nofonao. Ton corps a été détruit comme le pain. Ny tao am-ponao dia izahay manompo anao. Dans ton cœur, c'est de nous servir. Noho izany Jesosy malala ô. Alors, Seigneur, Niza mihinana n'ity mofo ity androany. quiconque mangea le pain, Dia ho vahaolana ho an'ny fiainany zany. ça devient une solution Ho pour ceux qui fanasitranana mangent. ho an'ny aretiny zany. Une guérison pour sa maladie. Niza ihany koa misotro ny divay izay omena azy. Quiconque buvera le vin aujourd'hui, Dia ho fanasitranana ho an'ny aretiny zany. ça devient une guérison pour sa maladie. Ho vahaolana ho an'ny fiainany Une zany. solution pour sa vie. Indrindra ho lalana mitondra azy any an-danitra. Et surtout, ça devient un chemin pour aller vers les cieux. Misaotra Jesosy eo fa tianay ianao. Merci Jésus puisque tu nous aimes. Misaotra fanay masina fa Merci tianay ianao. Saint-Esprit puisque tu nous Alléluia. aimes. Amen. Alléluia, Amen. Rehefa tonga eny aminao ny mofo dia mbola sy mihinana zany tsika tompoko rehefa tonga eny koa ny divay dia mbola sy misotro isika fa miara mivavaka dia miara mihinana rehefa avy eo. Fa ao anatin'izay izay efa tonga eny aminao ny mofo sy ny divay dia ndao hivavaka angataka famindrapo mba sy hihinana sy hisotro amin'ny fosimendrika isika. Quand vous recevrez le vin et le pain, vous attendez et on prie. On ne mange pas et on ne boit pas indignement. Samy mivavaka. Nous allons tous prier. Taosika angina tanteraka asandrato ny mofo eny an-tananao. Nous allons garder le silence et élève le pain entre vos mains. Mbola misy sinazy ve? Ny louange hono mbola sinazy. Raha misy an'ilay mpizara mofo anankiray mandehandeha mba efa sy miana so ilay ty aloha ty mbola misy sy mahazo mofo a. Ilay mpizara mofo anankiray iry e, aty aloha ty mbola misy sy nahazo.
ampio ranomason'ny nofo a sanratony mofo eny On tananao va fermer les yeux et élever le pain. saotra jesosy noho ny amin'ny nafoizanao ny ainao Merci Jésus puisque tu nous as donné ta vie. nanaiky anao a hokapohana Tu as accepté d'être torturé. potika ny nofinao a tahaka ty mofo ety tananay ity Ton corps a été détruit comme ce pain. raha ihinana izahay androany dia famonjenao anay zany Donc si nous allons manger aujourd'hui, ça c'est un salut pour vous. Pour raha nous. isinay izao a ho fahasiarovana ny fiaretana ny aretanao Nous allons prendre ça en mémoire de tout ce que tu as fait, Seigneur. misaotra jesosy io Merci Jésus. Amen. Amen. samy mihinana ny mofo ary tompoko Nous allons tous manger. sandratondray ny kapoaka eny tananao zany Élever la coupe. ray masina ho misaotra anao izahay noho ny amin'ny jesosy kristy tompo Père, merci pour Jésus. nanolotra ny ainy tokoa izy a ho famonjenanay Il a donné sa vie pour nous sauver. nalasaka ny rany a ho fanavotana anay On a versé son sang pour notre salut, tahaka izao divay a ety tananay izao comme ce vin entre nos mains. isotro izao divay izao izahay Nous allons boire ce vin hanovany fiainanay zany a noho ny amin'ny finoanay an jesosy et kristy ça va transformer notre vie pour raha isinay notre foi en zany a Jésus. ho fihavanana amin'andriamanitra Nous allons le prendre pour notre paix avec Dieu. misaotra jesosy eo noho ny amin'ny fiaretana ny aretanao Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. amen Amen. samy misotro ary tompoko Nous allons tous boire. dao sika hisaotra an'andriamanitra izany samy mivavaka Nous allons tous prier. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. 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 Samy mahazo ny toerany vetivety ary Prenons tompo. place. Ia isaorasika ny tompo mohanina ahafahasika ndray latabatra tamin'ny ray tamin'ity andro androany ity. Nous remercions le Seigneur pour la Sainte Seine. Matoky afa mitondra fiainana ho asika izany. Je crois que ça va nous apporter la vie. Ankehitriny kosa dia hiditra amin'ny fandarana manaraka isika dia ny ahafahasika mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. À cette heure-ci, nous allons apporter les offrandes. Sainy mandrakariva fa sy fombafomba fahazarana ihany koa ny fanatitra zay ataosika ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Mais dit-on toujours que ça, c'est pas une religion ni une habitude.
fa fanompona tena ankasitrahan'Andriamanitra izany. Mais Dieu, ça c'est vraiment agréable à Dieu. Satria ao anatin'ny fanatitra dia hitahin'ny fiainan'ny olona izay mahatoky Andriamanitra. Car durant les offrandes, Dieu va bénir la vie de son fils et de toutes ses filles. Noho izany dia ndeha isika iroso amin'ny fanatitra izany. Alors, passons au moment où on va donner les offrandes. Eo amin'ny rahantanterana ny fanatitra dia atolotra nyreto namana mitarika asika amin'ny fiderana ny fanohizana ny hira fiderana sy ny fankalazasika an'Andriamanitra ao am-panatanterana izany. Et durant les offrandes, on va louer le Seigneur. Vale,
Sosua, Anaite Sosi, Anaite Sosua, Anaite Sosua, Anaite Sosi. Natsika te atanana mafy ho an'i Jesosy. Dia tonga dia hotohizantsika avy hatrany amin'ny rakodehibe zany ny fotoana izao. Nous allons maintenant continuer avec la collecte de l'enveloppe spéciale RACTB. Et durant ce temps, nous allons faire la louange Manupini Masco. Bini masukwa atenjumbu ichava aveza muni famutena Manu bini masukwa atenjumbu ichava aveza muni famutena Famutena ya biamina Titaina ya biamina Majeseku ya biamina Famutena ya biamina Titaina ya biamina Majeseku ya biamina Bini masukwa atenjumbu ichava aveza muni famutena Bini masukwa atenjumbu ichava aveza muni famutena Famutena ya biamina Titaina ya biamina Panjeseku ya biamina Famutena ya biamina Titaina ya biamina Panjeseku ya biamina Acclamons fort pour le Seigneur. ndao te tanana mafiantsika ho fisaorasika an'andriamanitra Acclamons le Seigneur. raha mbola misy mafy amboniny zany dia mitiava tanana Si vous mafianitra pouvez faire plus fort, faites plus fort. alleluia Alléluia. alleluia Alléluia. mbola misy sy miteny alleluia Alléluia. ndao te tanana mafy ary ho fisaorasika nyty Acclamons fort pour le Seigneur. hiditra amin'ny fianonany hafatra isika amin'izao fotoana izao Nous allons passer maintenant au message maintenant. koa dia akipio raha mason'ny nofinao a dia ndao hivavaka isika Ferme les yeux et nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes où nous allons encore entendre ton message. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Que ta parole Seigneur ne revienne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Parle Seigneur, que ton Esprit Saint nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Que ta parole agisse au milieu de nous, que ta parole opère des miracles, que ta parole guérisse les malades, que ta parole, Seigneur, transforme les vies. Merci, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.
Alléluia. Alléluia. Faly miarabanareo a zay tonga eto amin'ity toerana ity izahay a nahatratra an'izao ora sy fotoana izao. Nous sommes dans la joie et nous vous saluons pour être avec nous ici aujourd'hui. Miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana any amin'ny tambazotra serasera rehetra andry. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manatrika eto a sy ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra sika dia pasteur Randrinay Vravelona Dolfa sy ny ankohonany izany. Nous saluons également le serviteur de Dieu qui est présent ici parmi nous et le serviteur de Dieu, le pasteur Randrinay Vravelona et toute sa famille. Vaovao mafaly no ambaranay aminareo androany. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Fa tonga ny volan'ny fitahiantsika. C'est le mois de la bénédiction. Tonga ny volana fahasoavana omen'Andriamanitra sika. C'est le mois de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ity volana ity dia tonga ny anjely mitondra fanasitranana. Pendant ce mois, il y aura la guérison. Tonga ilay anjely mitondra ilay valimbavaka. Il y aura les anges qui vont exaucer les prières. Satria sara ny fiafaran'ny raharaha noho ny fiandohana. Parce que c'est un jour de bénédiction. Izay zavatra sy mbola azonao hatramin'izay a dia omeny tompo anao androany. Tout ce que tu n'as pas eu auparavant, Dieu va te le donner aujourd'hui. Izay mbola sy azonao hatramin'izay a dia omeny tompo anao amin'ity volana ity. Tout ce que tu n'as pas eu auparavant, le Seigneur va te le donner ce mois-ci. Fa mila mino anefa ianao. Mais tu dois croire. Alléluia. 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 Andao amaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny boky ny Joda, toko voalohany any andininy faharoapolo. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 20. Ovakiko amin'ny teny malagasy mba hazava amintsika dia rehefa avy eo avakina amin'ny teny frantsay izany. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa ianao kosa ry malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Ity teny ity a dia manazava fa tokony hanana finoana isika. Cette parole nous explique que nous devons avoir la foi. Ary mandidy asika mihitsy mba handroso amin'ny finoana. C'est vraiment un ordre pour que nous nous édifions dans la foi. Andao ange averina vakina amin'ny teny malagasy izy teo raha sitraky ny ao amin'ny teknisianina. Nous allons le lire. Fa ianareo kosa ry malala ataovy izay handrosonareo amin'ny finoana. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Mila mandroso amin'ny finoana isika. Nous devons nous édifier dans la foi. Mila manana finoana isika. Nous devons avoir la foi. Fa hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Fa hanasitrana anao Andriamanitra. Parce que Dieu va te guérir. Hamany olana misy amin'ny fiainanao Andriamanitra. Dieu va résoudre les problèmes qui sont dans ta vie. Hampiavaka ny fiainanao Andriamanitra. Dieu va distinguer ta vie. Ny finoana mantsy raha lasana bavy izay tonga eto. La foi, frères et sœurs qui êtes ici, Amin'ny alalan'ny finoana no esehan'Andriamanitra amin'ny olona manompo azy. c'est à travers la foi que Dieu agit dans la vie des personnes qui le servent. Ny kristianina dia lazaina ihany koa hoe mpino. Les chrétiens sont des personnes de foi. Ka ny mpino dia ilazana fa olona manana finoana. Les croyants sont des personnes qui doivent avoir la foi. Sy anarana fotsiny le hoe mpino fa tena mila manana finoana isika. Ce n'est pas seulement une appellation, mais nous devons vraiment avoir la foi. Ety ampiandohan'ny fitondrana ny hafatra izay mino dia mandray fahasoavana. Au début de ce message, je déclare que ceux qui croient recevront une bénédiction. Izay mino dia mandray fahasoavana. Ceux qui ont la foi recevront une bénédiction. Sapako mako fa hizara fahasoavana eto Andriamanitra androany. Je crois que Dieu va partager la grâce ici. Misy olona marary tonga eto ho sitrana ianao miala eto androany. Les malades seront guéris aujourd'hui. Misy olona manana olana mavesatra be tonga eto amin'ity toerana ity fa androany ny vahaolana ho anao. Il y a des gens qui ont de gros problèmes dans ce lieu-ci, mais c'est aujourd'hui la solution pour toi.
satria Andriamanitra nandefa sindrimandry amin'ny mpanompony nanambara fa mila manana finoana isika amin'ity volana Desambra ity. Parce que Dieu nous dit que nous devons avoir la foi en ce mois de décembre. Rehefa tonga tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny sindrimandry nilaza hoe izay mino dia hita fahagagana. Le serviteur de Dieu a reçu que ceux qui croient recevront un miracle. Koa dia tononona aminao fa ianao ilay handray an'le fahasoavana. Et je déclare que c'est toi qui recevras cette bénédiction. Ianao ilay handray an'le fanasitranana. C'est toi qui recevras ce miracle et cette guérison. Ianao ilay handray an'ny vahaolana. C'est toi qui recevras la solution. Saino sahady ny fitiavan'Andriamanitra anao. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. 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 Tenin'Andriamanitra efa diso isika loatra ny Hébreu toko faha 2:12 fa enina. Nous connaissons bien la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Allo tonga dia vakina amin'ny teny frantsay. Nous allons tout de suite lire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mazava be ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha sy amin'ny finoana dia sy misy azo atao azahoana sitraka aminy. La parole de Dieu est très claire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Te hanao zavatra amin'ny fiainasika kristian'Andriamanitra. Dieu veut faire quelque chose dans notre vie chrétienne. Fa mila sika manana finoana nefa izy. Mais nous devons avoir la foi. Mila sika tena votom-pinoana izy. Nous devons avoir une foi ferme. Tokony sy hanana fisainana mandà ao anatin'ny kristianina. Nous ne devons pas refuser en nous en tant que chrétiens. Esory ao anatinao izay mety ho endrika fandavana. Enlève de toi tout ce qui est hésitation. Satria hitahianao Andriamanitra. Parce que Dieu va te bénir. Satria hiditra sehatra amin'ny fiainanao izy. Parce que Dieu va intervenir dans ta vie. Sy tara ity ora ity fa ity misy no oran'Andriamanitra. Nous ne sommes pas en retard, mais c'est l'heure de Dieu aujourd'hui. Efa nandalo ny 12 volana. Les 11 mois se sont déjà passés. Efa vitany amin'ny 12 volana. Les 11 mois sont terminés. Fa manisaka ny 12 ny volana isika zao. Mais nous entamons maintenant le 12e mois. Programan'Andriamanitra misy ny nanao an'ity andro alahady voalohan'ny volana ity. C'est vraiment le plan de Dieu ce premier jour du mois. Satria misy zava-mahagaga ho ataony amin'ity 2024 ity ho anao. Parce qu'il va faire un miracle en cette année 2024 pour toi. Dia sy navelany raha sy vavaka no hanomboana ny volana. Et il a fait qu'on commence le mois par la prière. Satria misy zava-mahagaga ho atao no an'ny mino. Parce qu'il va faire un miracle pour les chrétiens. Misy fanasitranana mahagaga ho atao eto. Il va faire une guérison miraculeuse. Misy vahaolana mahagaga homena eto. Il va donner des solutions miraculeuses. Saino ane zao zavatra taraiko anao zao. Pensez bien à ce que je vous annonce maintenant. Andriamanitra sy mba diso amin'ny ataony. Dieu n'a jamais tort dans ce qu'il fait. Mety efa niandry an'Andriamanitra ianao tamin'ny 12 volana lasa. Peut-être que tu as déjà attendu Dieu pendant 11 mois. Efa mba misy zavatra natenainao tamin'ny 12 volana lasa. Peut-être que tu espérais quelque chose pendant ces 11 mois passés. Mety efa nanatena fanasitranana ianao tamin'ny 12 volana lasa. Peut-être que tu attendais la guérison pendant ces 11 mois. Mety nanatena filaminana ianao tamin'ny 12 volana lasa. Peut-être que tu attendais des solutions pendant ces 11 mois. Fa amin'ity volana ity miprograman'Andriamanitra ho anao. Mais ce mois-ci est le plan de Dieu pour toi. Zany no antony nandaminan'Andriamanitra hatramin'ny ela fa androany alahady no voalohan'ny volana Desambra 2024. C'est pour ça que Dieu a programmé depuis longtemps que le premier jour du mois de décembre est un dimanche. Ka anatin'ny vavaka isika no manomboka n'ity volana Desambra 2024 ity. Et nous commençons ce mois de décembre 2024 dans la prière. Raiso ny fitahiana ho anao. Reçois la bénédiction. Raiso ny fahasoavana ho anao. Reçois la grâce. Raiso ny fahasalamana ho anao. Reçois la guérison. Raiso ny fifaliana ho anao. Reçois la joie. Anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Raha sy amin'ny finoana dia sy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
mila tena mivelona amin'ny finoana isika amin'ity volana desambra ity. Nous devons vivre par la foi en ce mois de décembre. Satria tena tian'Andriamanitra ho ianao mihitsy no mahita ny fahasarana avy aminy. Parce que Dieu espère que tu vois vraiment la gloire qui vient de lui. Hiaiky ny fanomponao ny fahavalonao. Et ton ennemi sera vaincu. Hiaiky ny fisian'ilay Andriamanitra tompoinao ny fahavalonao. Ton ennemi verra la présence de Dieu. Satria raha manomboka mino ianao androany fa hitahanao Andriamanitra dia hitahanao tokoa izy. Parce que si tu crois aujourd'hui que Dieu va te bénir, il va vraiment te bénir. Raha manomboka mino ianao androany fa hiditra sehatra amin'io adinao io Andriamanitra dia hiditra ny sehatra amin'io tokoa izy. Si tu crois aujourd'hui que Dieu va intervenir dans tes batailles, il va vraiment intervenir. Tsy handalo fosiny ity volana ity fa handray fahasoavana izay mino rehetra. Ce mois ne va pas passer en vain, mais tous ceux qui croient recevront une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Sainy raha lasana bavy fa ny voalazan'ny baiboly hatrany amin'ny Genesis mandrapatonga ny Apokalipsy dia finoana avokoa ny nandehanan'ny olona rehetra. Pensez, chers frères et sœurs, que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout le monde a marché par la foi. Efa tantaraina amintsika ilay vehivavy ny Sidra tanatin'ny fotoana maro. Nous avons déjà entendu parler de la femme qui avait une perte de sang pendant plusieurs années. Efa nandany ny fananany tamin'ny fitsabotena izy. Elle a déjà dépensé tous ses biens pour être guérie. Efa nandeha tamin'izay tokony andehanana rehetra izy. Elle est déjà partie partout où elle devait partir. Fa rehefa nanomboka tonga tao aminy ny finoanan'i Jesosy dia nanantona an'i Jesosy ihany koa izy. Mais quand elle a commencé à croire en Jésus, elle s'est approchée de Jésus. Ary tao anatin'ny fanatonany an'i Jesosy nandraisany fanasitranana. Et quand elle s'est approchée de Jésus, elle a reçu la guérison. Nosoratana tao anatin'ny baiboly ny tantarany mba hahatonga sika ino fa hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Cette histoire était écrite dans la Bible pour que nous croyions que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Nosoratana ao amin'ny baiboly ihany koa ny tantaran'ilay kapiteny anankiray izay olona manambonina azy. C'était aussi écrit dans la Bible l'histoire de l'officier romain. Satria inona ny zava-nisy taminy narary ny mpanompony. Parce que son serviteur était malade. Ary rehefa narary io efa nisabo ihany koa izy fa sy mety sisany. Quand il était malade, il a essayé d'être guéri, mais il ne pouvait pas être guéri. Fa rehefa nahenony amin'ny Jesosy izy dia nino fa io ny vahaolana ho azy. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a cru que c'était la solution pour lui. Ary rehefa tonga ny fotoanan'i Jesosy amin'io kapiteny io dia nositranony ny mpanompony. Et quand le temps de Jésus était arrivé pour cet officier, il a guéri son serviteur. Androany nampitondrana vaovao mahafalo anao izahay. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Androany ny fotoanan'ny tompo anao. Aujourd'hui est le temps du Seigneur pour toi. Ity volana desambra ity ny fotoanan'ny tompo atsika. Ce mois de décembre est le temps de Dieu pour nous. Tokony ho raisinao ampinoana ny zavatra efa nangatahanao hatramin'izay. Tu dois recevoir avec foi tout ce que tu as demandé depuis. Raiso ampinoana fa fotoanan'Andriamanitra ho anao ity. Reçois avec foi parce que c'est le temps de Dieu pour toi. Satria ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Parce que Dieu est capable de faire toutes choses. Inona moa no zavatra hoentin'ny finoana ho an'ny olona izay tian'Andriamanitra ho atao ao aminy. Qu'est-ce que la foi apporte chez les personnes qui croient? Mitondra inona ho anao tokoa moa ny finoana mahatonga an'Andriamanitra mamerimberina azy atao amin'ny baiboly. Qu'est-ce que la foi peut apporter dans ta vie pour que Dieu le répète tout le temps dans la Bible? Araka ny efa voalaza teo dia besaka ny zavatra hoentin'ny finoana. Comme on a vu tout à l'heure, la foi apporte beaucoup de choses. Nefa ndehaka zavatra anankitelo lehibe ambaran'ny baiboly isika. Nous allons prendre 3 points essentiels qui se trouvent dans la Bible. Ny voalohany dia mitahiry asika mba hahita ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ny finoana. La première chose, c'est que la foi nous préserve pour que nous puissions accueillir Jésus quand il reviendra des cieux. Apetraka Andriamanitra ao anatsika ny finoana mba hitahiry asika amin'ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Dieu met la foi en nous pour nous préserver, pour que nous puissions accueillir Jésus à son retour. Satria sy tian'Andriamanitra ho very zasy anao. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Tian'Andriamanitra hiainana fiainana tena izy isika rehefa miala eto ambonin'ny tany. Dieu veut que nous ayons vraiment la vie quand nous quitterons cette terre. Tian'Andriamanitra ho any an-danitra isika rehefa miala eto ambonin'ny tany. Dieu veut que nous ayons au ciel quand nous quitterons cette terre. Ka dia tehirizina amin'ny finoana ny kristianina. Et il préserve les chrétiens dans la foi.
manana finoana fa sy anaranao Andriamanitra. Ayez la foi, mais Dieu ne va pas vous Teneno abandonner. eo akaikinao manana finoana fa sy anaranao Andriamanitra. Dis à ton voisin, ayez la foi, Dieu ne va pas t'abandonner. Ndao tsika maky tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Luka toko 7:25. Nous allons lire une parole de Dieu dans Luc chapitre 18, verset 8. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Andriamanitra manambara tamin'ny alalan'i Jesosy fa rehefa tonga ety ambonin'ny tany moa mbola ahita finoana va izy. Dieu a dit à travers Jésus que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Inona moa ny antony nahatonga azy ny teny io? Pourquoi il a dit cette parole? Satria fantatry Jesosy fa ny zavatra misy eto ambonin'ny tany dia manala ny finoan'ny olona an'Andriamanitra. Parce que Jésus sait que tout ce qui est sur terre veut enlever la foi des personnes envers Dieu. Maro ny mandalo ady ka mandreraka ny finoana ao anatiny. Plusieurs personnes traversent des épreuves et cela affaiblit leur foi. Maro ny mandalo olana ka lasa manala ny finoana ao anatiny. Plusieurs personnes traversent des problèmes et cela affaiblit leur foi. Nefa azavain'io teny io te ahitasika miaraka amin'ny finoana lehibe Andriamanitra amin'ny fotoana hatongavany. Et pourtant, il est écrit que Dieu veut que nous ayons la foi à son retour. Ary izay olona mahatahiry ny finoana ao anatiny no ahita ny fahatongavan'i Jesosy. Et celui qui garde la foi en lui verra le retour de Jésus. Anisan'ny olona hatahiry ny finoana ianao. Tu seras préservé dans la foi. Anisan'ny olona hatahiry ny finoana ianao. Tu seras préservé dans la foi. Ary ny finoana ao anatinao ny tondrana vahaolana ao anao. Et c'est à travers ta foi que tu auras des solutions à tes problèmes. Ka rehefa tonga Jesosy dia isan'ny olona isena azy ianao. Et quand Jésus sera de retour, tu seras parmi ceux qui vont l'accueillir. Isan'ny olona isena azy any amin'ny rahoan'ny lanitra isika. Tu seras parmi ceux qui vont l'accueillir dans les nuées des cieux. Tena sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ianao. C'est vraiment la volonté de Dieu de te sauver. Sy io toerana misy anao androany io no mbola tiany Tompo hametrahana anao. Le Seigneur ne veut pas que tu restes à ta position actuelle. Fa mbola misy toerana sara lavitra omanin'Andriamanitra ho asika. Mais il y a une meilleure position que Dieu a réservée pour nous. Ilay toeram-pifaliana. C'est une place de choix. Ilay toeram-pahombiazana. C'est une place de succès. Ilay toeram-piadanana. C'est une place de paix. Ary ilay toerana ahitasika ny fiainana tena izy. C'est la place où on verra la vraie vie. Atao veloma ny ranomasonao. Essuie toutes tes larmes. Atao veloma io tahotra misy ao aminao io. Enlève toutes tes craintes. Atao veloma iny adina trehanao mafy sy mety raha vindry. Toutes tes batailles seront enlevées. Fa mila mino an'i Jesosy ianao. Mais tu dois croire en Jésus. Mila mino an'i Jesosy isika. Nous devons croire en Jésus. Alléluia. 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 Ny faharoa dia izao. La deuxième chose, c'est ceci. Mampandresy asika amin'ny ady ny finoana an'Andriamanitra. La foi en Dieu nous fait triompher des batailles. Mampandresy asika amin'ny ady ny finoana an'i Jesosy. La foi en Jésus nous fait triompher des batailles. Mampandresy asika amin'ny ady ny finoana ny fanahy masina. La foi au Saint-Esprit nous fait triompher des batailles. Androany noho ny amin'ny finoana toriana eto dia misy mpandresy eto. Aujourd'hui, nous sommes victorieux. Na dia le zavatra seritreretina ho resy aza resinao zany androany amin'ny alalan'ny finoana. Même les choses que tu n'imaginais pas, tu vas triompher de cela par la foi. Tiavatanana mafy any raha tehaka. Acclame fort pour le Seigneur. Bavaka isika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Efesianina toko 4:9-20. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zanasipika mirehetrarehetra izay alefan'ilay rasy. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ny finoana no ampinga hoentsika miady amin'ny fahavalo. La foi est le bouclier avec lequel nous combattons contre l'ennemi.
ny finoana no apinga hoentsika miady amin'io aretina misy io. La foi est le bouclier pour combattre contre cette maladie. Noho izany raha manam-pinoana ianao dia mpandresy ianao androandry. Alors si tu as la foi, tu es victorieux aujourd'hui. Raha manam-pinoana ianao dia ho mpandresy ianao androandry. Si tu as la foi, tu es victorieux aujourd'hui. Inona moa ny tian'Andriamanitra ambara? Qu'est-ce que Dieu veut nous annoncer? Mino fotsiny ianao fa olona miavaka io fiainanao io. Crois seulement, mais Dieu va distinguer ta vie. Mino fotsiny ianao fa Andriamanitra no nianso anao ho mpandresy. Crois seulement, mais Dieu t'appelle pour être victorieux. Andriamanitra no nianso anao ho olona hositraniny. Dieu t'appelle pour être guéri. Sainy fa sy anao rery ny manana ny ady atrehanao io. Devant cette épreuve que tu traverses, Sy anao rery ny miatrika ny olana atrehanao io. tu n'es pas le seul à affronter ces problèmes. Sy anao rery ihany koa ny miatrika ny aretina misy aminao androany io. Tu n'es pas le seul à affronter cette maladie. Saingy ianao no nofidian'Andriamanitra anehoana ny voninahitra. Mais Dieu t'a choisi pour refléter sa gloire. Ka dia omenanao ny bala iadivanao amin'io adinao io. Et Dieu te donne l'arme pour combattre cette maladie. Ny finoana no enti miady aminy. C'est la foi qui est ton bouclier. Ny finoana no entina mandresy azy. C'est par la foi que tu peux vaincre. Ny finoana no entina miatrika azy. C'est par la foi que tu peux affronter les batailles. Ampandresy anao Andriamanitra. Dieu va te rendre victorieux. Mila manam-pinoana isika fa ao anatsika Jesosy. Nous devons avoir la foi parce que Jésus est en nous. Mila manam-pinoana isika fa miara-dalana amintsika Jesosy. Nous devons avoir la foi parce que Jésus marche avec nous. Nanomboka tamin'ny fotoana nilazanao fa midira ato anatiko ianao Jesosy dia fa ao izy. Depuis le moment où tu as dit Jésus entre en moi, il est déjà en toi. Noho izany ampandresy anao izy. Alors il va te donner la victoire. Hiditra sehatra amin'ny adinao izy. Il va intervenir dans tes combats. Ny molotra rehetra naneso anao ahita ny fisandratanao. Tout le monde autour de toi va voir ton élévation. Ny maso rehetra nahita ny faharesenao ahita ny fisangananao indray. Tous les yeux autour de toi vont voir ton élévation. Ho tanteraka amin'izay mino anie zany. Cela va se réaliser pour Ao ceux qui tetana croient. namafo an'i Jesosy. Acclamons fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 Eto le Jesosy tompo isika. Le Seigneur Jésus est ici. Fiarovana ho anao ny finoana. La foi est un bouclier pour toi. Fiarovana ho anao ny finoanao. Ta foi est un bouclier pour toi. Besaka ny tantara ny tantaraina ato amin'ny Baiboly. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Ny tantaran'ireo razambe fahiny voasoratra ao amin'ny Baiboly dia niainga tamin'ny finoana avokoa. L'histoire de tous les ancêtres qui sont dans la Bible ont commencé par la foi. Zany ny voalazan'ny Hébreu toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny manontolo. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11. Tahaka ny tantaran'ny Abrahama raha sisy finoana dia sy afaka no mpanjato be. C'est comme l'histoire d'Abraham qui avait la foi. Ny finoana no nahatonga azy no tehirizin'Andriamanitra tamin'ny fananakarena. C'est par la foi que Dieu a préservé Abraham. Satria olona nanaiky ny teniny ambaran'Andriamanitra izy. Parce que c'est quelqu'un qui a obéi à la parole de Dieu. Na dia sarotra aza ny teny voalazan'Andriamanitra taminy dia nankatoaviny zany satria olona manana finoana izy. Même si la parole de Dieu était très difficile pour lui, il l'a accompli parce qu'il avait la foi. Androany ihany koa mino fa ho asoavina ny fiainanao. Aujourd'hui, crois aussi que ta vie sera bénie. Mino fa ho tahina ny fiainanao. Crois qu'il y aura une bénédiction dans ta vie. Sy afaka ny zanona eo amin'ny olona mino ny ady avy amin'ny fahavalo. Les combats qui viennent de l'ennemi ne peuvent pas rester sur quelqu'un qui a la foi. Sy afaka izanona eo amin'ny olona mino ny aretina nalefa ny fahavalo. Les maladies envoyées par l'ennemi ne peuvent pas rester sur quelqu'un qui a la foi. Satria Andriamanitra ny ampandresi ny olona. Parce que c'est Dieu qui donne la victoire. Satria Andriamanitra no nasitrana ny olona. Parce que c'est Dieu qui guérit. Ho raisinao amin'ity décembre ity zany Tu fandresina. vas le recevoir en ce mois de décembre. Ho raisinao amin'ity décembre ity zany vahaolany zany. Tu vas recevoir la solution ce mois de décembre. Mety nampahorian'ny mpamanofa trano ianao tamin'iny folo volana lasa iny. Peut-être que le propriétaire de ta maison t'a fait souffrir. Fa amin'ity volana décembre ity ho fifaliana ho anao. Mais en ce mois de décembre, ce sera la joie pour toi. Mety nisy zavatra nikarakarainao mbola sy vita tamin'iny raika amby folo volana lasa iny. Peut-être que tu as entrepris quelque chose pendant les 11 mois. Fa amin'ity volana iray ity
ho vitanao amin'izay zany aro fitahina ho anao. Et en ce mois-ci, tu le réaliseras. Mety ny sabotena ianao tamin'ny 12 volana lasa iny a mbola sitrany ianao androany. Peut-être que tu t'es soigné pendant 11 mois et tu n'es pas encore guéri aujourd'hui. Fa amin'ity volana famaranana ity hanasitrana anao amin'izay Andriamanitra. Mais en ce mois-ci, Dieu va te guérir. Tsy maintsy fifalinana maranana ny taona. Dieu va te guérir. Alléluia. 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 Ny fahatelo dia izao. La troisième chose, c'est ceci. Ahitana ny voninahitran'Andriamanitra ny finoana. À travers la foi, nous voyons la gloire de Dieu. Ao anatin'ny finoana no ahitasika ny voninahitran'Andriamanitra. C'est à travers la foi que nous voyons la gloire de Dieu. Sainy fa le Andriamanitra tompo isika dia Andriamanitra be voninahitra. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux. Ary noho ny voninahitra eo aminy no mampiaiky ny fahavalo. Et c'est à travers sa gloire que l'ennemi est vaincu. Voninahitra sy misy toazy. C'est une grande gloire Anehoan'ny heriny, qui reflète sa puissance, anehoan'ny tanjany, qui reflète sa force, anehoan'ny falebiazany. qui reflète sa grandeur. Ary natao an'ny olona mino azy. Et c'est pour tous ceux qui croient en lui. Ataosika izery tenin'Andriamanitra. Nous allons voir la parole de Dieu. Matthieu toko favalo any andininy fahenina amby roapolo. Matthieu chapitre 8, verset 26. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana, dia nitsangana izy ka notenenino mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il eut un grand calme. Inona moa ny zava-nisy tamin'ity tantara ity? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rehefa niaraka tao anaty samokely Petera sy ny mpianatra hafa ary Jesosy a, dia nisy tafio-drivotra teny amin'ny ranomasina. Comme Pierre et les autres disciples étaient dans la barque avec Jésus, il y avait une tempête sur la mer. Tsy na dia tao ary Jesosy dia tonga ihany ny tafio-drivotra. Même si Jésus était là, il y avait quand même une tempête. Satria variana ny mpianatra ary manomboka zatra amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Parce que les disciples étaient distraits, ils commençaient à être habitués par la présence de Jésus. Ny saina ny mpianatra fa ny fananana an' Jesosy sy mila manao esika dia efa ampy hampivany olana. Ils pensaient que le fait d'avoir Jésus pouvait suffire pour résoudre leurs problèmes. Rehefa nanomboka tonga ny rivotra sy ny ranomasina dia saika niletika ny sambo. Et quand il y avait les vents sur la mer, le lac allait couler. Tamin'izany ora izany indrindra no nahatonga azy ireo niantso an' Jesosy tamin'ny mpinoana. À cette heure-là, ils ont appelé Jésus avec foi. Ary ny zavatra nolazaina aza dia nilaza hoe ry mpampianatra sy mampaninona anao va izao ahafaty anay izao. Et ce qu'ils ont dit, Maître, est-ce que ça ne te fait rien que nous allons mourir? Ny teny nambaran'i Jesosy no nivakisika teo. Nous avons lu ce que Jésus a dit. Nahitany sy finoana tao anatiny Jesosy. Dieu a vu l'incrédulité qui était en eux. Nahitany fahabangan'ny finoana tao anatiny Jesosy. Jésus a vu le manque de foi qui était en eux. Ka izany ny fototry ny fanezehan'ny rivotra sy ny ranomasina azy. C'est pour ça qu'il y avait la tempête au milieu de la mer. Ny voninahitr'Andriamanitra nefa dia lehibe noho ny zavatra rehetra. Mais la gloire de Dieu est plus grande que toute chose. Ary raha mino ny voninahiny isika dia iseho aminao ny voninahiny. Et si nous croyons sa gloire se révélera. Raha mino ny fahasarany isika dia iseho aminao ny fahasarany. Si nous croyons en la guérison, ça se réalisera. Raha mino ny fahalebiazany isika dia iseho aminao ny fahalebiazany. Si nous croyons en sa grandeur, cela se révélera. Satria Andriamanitra dia afaka miseho amin'izay fomba hitadiavanao azy. Parce que Dieu peut se révéler quand tu le cherches. Donc izy rehefa sika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jean toko 1:40 Nous allons voir la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, verset 40. Dia lasa nakany andafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay nanaovany Jean Batisa voalohany. Ka nitoetra tany izy ary maro no nakeo aminy ka nanao hoe Jean sy mba nanao famantarana nefa izay rehetra nolazainy ny amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa ary maro no nino azy teo. Jean toko 10 zafady. Jean toko 1:20. Diso azafady. Jean toko 1:20 ny andininy 7.
Jaona toko faraika amby fandiny ary zao nivaky ny teny. Ary hoy Jesosy taminy tsy voalazako va. Fa raha ino ianao? Dia inona? Raha ino ianao? Dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Jean chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Manambara io teny io fa ny finoana no ahitana ny voninahitran'Andriamanitra. Cette parole nous annonce que c'est par la foi que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Ahoana moa ny fomba fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny olona? Comment la gloire de Dieu se manifeste? Olona sy no eritreretina ho any amin'ny fisandrantana nefa tonga amin'ny toeram-pisandrantana. Quelqu'un qui ne pensait pas arriver à l'élévation arrive à l'élévation. Olona sy eritreretina ny hosisana nefa mandray fanasitranana. Quelqu'un qu'on ne pensait pas être guéri reçoit la guérison. Olona sy eritreretina hiteraka nefa mitsotro zaza. Quelqu'un qu'on ne pensait pas avoir d'enfant porte un enfant. Olona sy eritreretina ny hiditra anatin'ny tokantrano nefa mahita tokantrano tsara. Quelqu'un qu'on ne pensait pas avoir un foyer a un bon foyer. Androany iseho eto zany voninahitran'Andriamanitra zany. Aujourd'hui, cette gloire va se manifester ici. Izy ro vavolombelona kely aminao ah. Je vais te rendre un petit témoignage. Indray andro ah dia nisy vehivavy anankiray tonga teo amin'ny toeram-piasako. Un jour, il y avait une femme qui arrivait dans mon lieu de travail. Raha ny fahitana an'ilay vehivavy ah dia olona sy tokony ho any an-dafy mihitsy. Si je regarde cette femme, c'est quelqu'un qui ne devait jamais partir à l'étranger. Satria na nimiditra amin'io toerana fandehanana makany ampitan-dranomasina io azy, sisy zavatra fantany. Parce qu'elle ne connaissait rien de toutes ces choses. Fa tamin'ny alalan'ny toriteny natao tao amin'ny fiangonana nisy azy, Mais à travers la prédication qui s'est passée dans son église, no nisy tenina vostry ny mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe misy olona anankiefatra andeha ho any ampitan-dranomasina ato amin'ity fiangonana ity. il y avait une parole qui disait, qui était relâchée par le serviteur de Dieu, que 4 personnes vont aller à l'étranger dans cet endroit. Isan'ny nandray an'izany teny zany tamin'ny mpinoana ilay ramatoa be efa 7 amby 20 taona. Cette personne qui était déjà très âgée a reçu cela par la foi. Ary tamin'ny ora sy fotoana io aza na ny raika-poaka andrahoana tsy misy tao aminy. Et en ce moment-là, elle n'avait pas grand-chose chez elle. Fa mba nioraka fotsiny izy nanam-pinoana hoe zasy maintsy mahita ny any ivelany. Mais elle s'est juste acclamée avec foi que je dois partir à l'étranger. Teo amin'ny toeram-piasako misy no nandalo teo le ramatoa ary tsy nino aho hoe izy ve iny olona iny. Dans mon lieu de travail, cette femme est passée, je ne croyais pas que c'était elle. Fa rehefa nanomboka naka nindrana stylo izy hanoratra ny amin'ny taratasy ahafahana miondrana dia teo ny nampametra-panotanina io izy io olona io. Mais quand elle a commencé à prendre un stylo et une feuille, c'est là que je me suis demandé, mais qui est cette personne? Rehefa nanantona azy aho dia nanontany hoe ianao andeha ho aiza ary inona no ataonao eto. Je me suis approchée d'elle et j'ai dit, tu vas où et qu'est-ce que tu fais là? Rehefa nanomboka namoaka feo aho dia fantany ny feoko dia nioraka izy ny teny hoe ohatran'ny olona fantako ianao. Quand j'ai commencé à parler, elle s'est acclamée et elle a dit, je te connais. Dia zasy nahafantatra azy ary mbola namerina inona no ataonao eto. Et j'ai recommencé, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Nanomboka ny teny izy sy mahay manoratra nefa ho any ampita. Elle a commencé à dire, je vais aller à l'étranger. Dia nanomboka nanontany efa iza no vantananao aiza ny taratasy ahafahanao mandeha any ampita. Et je lui ai demandé, mais où tu vas aller et qui va t'accueillir quand tu seras à l'étranger? Naveriny ny teniny tena feon'olona fantako ny feonao. Elle a répété, ta voix est la voix de quelqu'un que je connais. Rehefa nanomboka nanontany azy hoe taiza ny namantaranao aho dia nyteny izy ianao misy le nitoriteny tany aminay ka nahatonga anandray ampinoana hoe za le izy. Quand je lui ai demandé, elle a dit que c'est toi qui as fait la prédication chez nous et je l'ai reçue par la foi. Nanomboka nanontany aho aiza ny fiangonana misy anao. Je lui ai demandé, où est ton église? Nanomboka nambarany tamiko ihany koa tao amin'le fotoana ohatr'izao any amin'ny fiangonana Riananina zapino aho noraisiko ampinoana ny mankany amin'ny velany aho dia ity aho fa handeha. Elle a raconté qu'à tel lieu, dans telle église, j'ai reçu par la foi et maintenant je vais partir. Ny zanany nateraky ny kibony no nanambady vazaha tany ivelany ka nahatonga azy afaka niala teto Madagasikara ho any ampitany ranomasina tamin'ny alalan'ny finoana. C'est son enfant qui a trouvé un conjoint à l'étranger et c'est comme ça qu'elle a pu partir à l'étranger. Ho averiko vozotra eto ihany koa zany teny zany satria nireny fanahiny.
Je vais encore relâcher cette parole ici maintenant. Maro aminareo reo misy olona sy mieritreritra ny ho any an-dafy fa ho any ianao. Plusieurs parmi vous ne pensez pas aller à l'étranger, mais vous irez à l'étranger. Ty desambra ity efa manomboka ho hita taratra amin'ny fiainanao zany. Ce mois de décembre, Dieu va intervenir dans ta vie. Hain'Andriamanitra natao taminy, hainy atao aminao ihany koa. Ce que Dieu l'a fait, il peut le faire pour toi. Na ny olona hitondra ny avion aza de gaga, ahoana ny mahatonga ny ty ramatoa ty afaka ny hoany. Même les personnes qui étaient dans l'avion étaient étonnées que comment cette femme pouvait être là. Fa ny tsy hain'olona hain'Andriamanitra. Mais ce que l'homme ne sait pas faire, Dieu sait le faire. Ny tsy hain'olona hain'Andriamanitra. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mila manana finoantsika. Nous devons avoir la foi. Ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho amin'ny olona manompo azy. La gloire de Dieu se manifeste dans les personnes qui croient en Ny lui. voninahitr'Andriamanitra dia miseho amin'ny olona mino azy. La gloire de Dieu se manifeste dans les personnes qui ont la foi. Tian'Andriamanitra hanana finoana isika amin'ity volana Desambra ity. Dieu veut que nous ayons une foi ferme en ce mois de décembre. Tian'Andriamanitra hiaina amin'ny finoana isika amin'ity volana Desambra ity. Dieu veut que nous vivons dans la foi en ce mois de décembre. Mino fa hitahy fivelomanao Andriamanitra. Crois que Dieu va te bénir. Mino fa hanao fahagagana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Crois que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Mino fa hanao fahagagana amin'ny tokantranonao Andriamanitra. Crois que Dieu va faire un miracle dans ton foyer. Mino fa hanao fahagagana amin'ny ara-bolanao Andriamanitra. Crois que Dieu va faire un miracle dans tes finances. Manoatra lavitra ny tantara efa heninao no ataon'ny tompo amin'ny fiainanao. Dieu va faire au-delà de tout ce que tu as imaginé. Maro ny zorovavolombelona amin'ny famaranana ny taona. Beaucoup vont témoigner en cette fin d'année. Alléluia. 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 Inona kosa ary ny tokony ataontsika mba hahatonga sika hanana finoana. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la foi? Hébreu toko fafolo andininy fasivy amin'ny telopolo. Hébreux chapitre 10 verset 39. Hébreu toko fafolo any andininy fasivy amin'ny telopolo. Hébreux chapitre 10 verset 39. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Nous lisons au nom de Jésus. Fa isika sy mba namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena fanahy. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Misy zavatra karazany roa voalaza eto. Il y a deux choses dans ce verset. Iza ny safidinao? Quel est ton choix? Ny olona anankiray na mifidy izy ho any amin'ny fahaverezana, na mifidy izy amin'ny alalan'ny finoana ho any amin'ny fiainana. Une personne choisit soit d'aller à sa perte, ou alors il choisit d'avoir la foi et d'avoir la vie. Fa za mitarika anao mino an'Andriamanitra. Mais je t'exhorte à croire en Dieu. Mino ny teniny ampilazain'ny mpanompony. Crois ce que le serviteur de Dieu a dit. Mino an Jesosy. Crois en Jésus. Mino fanahy masina. Crois en Saint-Esprit. Fa afaka mitondra anao amin'ny fiainana sara lavitra izy. Parce qu'il peut te conduire dans une vie meilleure. Afaka manova ny fiainanao izy. Il peut transformer ta vie. Afaka mampisombadika ny tantara izy. Il peut chambouler toute ton histoire. Ary zay mino dia hita. Et celui qui croit verra. Alléluia. 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 Isika sy mba namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana. Nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, Fa namany mino kosa ho famonjena fanahy. mais de ceux qui ont la foi pour le salut de notre âme. Alléluia. Alléluia. Io finoana anananao io no hitahian'Andriamanitra anao. C'est à travers ta foi que Dieu va te bénir. Io finoana anananao io no ahafahan'Andriamanitra miditra sehatra amin'ny fiainanao. C'est à travers ta foi que Dieu va intervenir dans ta vie. Izay olona mino ihany no mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Seuls ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Izay olona mino ihany no mahita ny tanan'Andriamanitra miasa. Seuls ceux qui croient verront la main de Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Zorovavolombelona faharoa indray aho. Je vais te rendre un deuxième témoignage. Tamin'ny mission nataonay tany Abelo Sirisiribiana, Il y avait une mission que nous avons faite. dia misy vehivavy anankiray nampahoriany devoly amin'ny ara-tokantrano. Il y avait une femme que le diable a fait souffrir dans son foyer. Fa nefa ny vadiny le tao an-tranony farany teo. Et son conjoint était dans la maison.
ny vadiny voalohany a dia nisaraka taminy noho ny amin'ny nataony ny fianakaviany Son premier mari s'est séparé d'elle à cause de sa famille, satria sy tian'ny fianakaviany mihitsy a ny anambadiana io lehilahy io parce que sa famille n'aimait pas son mari. ka dia namorona ny zavatra rasy be da be mba hahatonga ny fisarahana eo amin'izy mivady Et sa famille a tout fait pour que le couple se sépare. tena nisaraka tokoa izy Et ils se sont séparés. ny vadiny faharoa dia noho ny amin'ny nataony no nampisaraka azy Son deuxième mari, c'est à cause de ce qu'elle a fait qu'ils se sont séparés, satria sy mba nahaina anazy an'io vadiny io izy araka ny voalazany parce qu'elle ne savait pas respecter son mari. efa nanomboka nytaraina le lehilahy hoe za zany tena sy misy aza voaraiko mihitsy atao anatin'ny tokantrano nefa dia mbola nataony andry Son mari commençait à se plaindre et disait qu'il ne recevait aucun respect, mais elle a quand même continué. any ka nanapa-kevitra le lehilahy hoe aleo misaraka Alors son mari a décidé de se séparer. izay vady tonga teo anefa niterahany avokoa izay vadiny tonga teo dia niterahany avokoa Mais elle a fait des enfants de tous ses maris qui étaient avec elle. efa firy zao ny zanany amin'ilay tantara Donc elle a combien d'enfants maintenant? efa niteraka roa zany izy Elle a déjà 2 enfants. niditra indray ny vadiny fahatelo Et ensuite elle a eu un 3e mari. ny vadiny fahatelo dia efa vadin'olona ny sarabady tany ambadika tany Son 3e mari était le mari de quelqu'un qui s'est séparé ary lehilahy efa roa anaka ihany koa et il avait divorcé. firy zany ny zanaka tao an-tranony Elle a eu un enfant. efatsy Donc elle a combien d'enfants maintenant? Elle a 4 enfants. rehefa nandeha teny anefa ny fiainana dia sy zakany ny volan'izy ireo zaza efatra ireo ary niteraka tamin'ny ray Et quand le temps a passé, il n'arrivait pas à financer ses 4 enfants et ça a contribué à avoir des conflits. fa napahakevitra ny raisina dia leo no nisaraka indray Et ils ont décidé de se séparer. nefa efa niteraka tamin'ireo lahy indray izy efa telo ny zaza tao an-tranony Alors qu'elle avait déjà des enfants de ce mari-là. ny vadiny faefatra zay niarahan'ny fampiresahana taminy dia lehilahy mpiasa mpanjakana anankiray efa maty vady ihany koa Le 4e mari était quelqu'un qui travaillait pour l'État et qui n'avait plus de femme. ary io lehilahy io dia sy mba nandray azy ho tahaka ny vady fa mpiasa no nandraisany azy Et ce mari ne la considérait pas comme sa femme, mais comme son employé. saika isan'andro voadaroka foana izy na voakapoka Elle était toujours frappée tous les jours. ary sy mahita fiainana mihitsy izy ao anatin'ny tokantrano fa tahaka ny mpiasa ny toerana nisy azy Elle ne voyait pas de vie dans son foyer, mais elle était comme un employé. resy lahatra nitodika amin'ny jesosy izy Alors elle s'est tournée vers Jésus. tao anatin'ny seminaire izay natao a no nandraisany an' jesosy Pendant un séminaire, elle a reçu Jésus. dia rehefa nanantona anay ny tantaran'izay tantara ny tantaraina teto izay Et on a parlé de cette histoire qu'on a racontée ici. rehefa nandeha nody izahay a dia mbola sy nisaraka akory izy mivady reo Ensuite, nous sommes rentrés. fa nangatabavaka kosa izy mba tena hiaina amin'ny fiainana tena izy fa sy fampizaliana tahaka ny andevo Elle a demandé une prière pour pouvoir vivre une vraie vie et non pas de souffrir comme un esclave. ny zavanitranga nefa 5 andro natongavanay teto Tananarivo nisaraka izy mivady Mais ce qui s'est passé 5 jours après qu'on soit arrivé à Tana, le couple s'est séparé. ary efa bevoka izy tamin'ny fisarahana Et elle était déjà enceinte pendant qu'ils se sont séparés. ranomaso no nyresahana tamin'ny fotoana fisarahana io Et il a fait beaucoup de larmes pendant cette séparation. vavaka no natao tamin'ny alalan'ny telefôna On a prié pour elle à travers le téléphone. ary nambolena tao anatiny ny finoana fa hain'Andriamanitra ny mamadika tantara Et elle a fait la foi que Dieu peut changer sa vie. isaorana ny tompo tonga dia misambikina fa niova ny tantaram-piainan'ity vehivavy ity Je remercie le Seigneur, mais la vie de cette femme a changé. olona 5 mianaka izany sarotra ny mahita vady Un foyer de 5 personnes, c'est vraiment difficile de trouver un mari. fa sika miteny zao a efa misy olona tena vonona efa niresaka taminay a any amin'ny andry Mais actuellement, il y a déjà quelqu'un qui est avec elle. tamin'ny alalan'ny vavaka dia nahita vady saza azy raha vehivavy À travers la prière, elle a trouvé un mari qui lui efa nazavaina convenait. tamin'io lehilahy io daholo ny tantaran'isy On a raconté à cet homme toute son histoire. efa nazavaina tamin'io lehilahy io ny zavatra niady atrehan'le vehivavy On a déjà raconté à cet homme tous les combats qu'elle traversait. fa sy nasakana n'le lehilahy ny teny hoe za sy mba tahaka regny efa nandalo teo rengy Mais cela n'a pas empêché le mari de venir à elle.
ny finoana manova tantara-piainana. La foi change la vie. Ny finoana mampisimbadika tantara-piainana. La foi peut chambouler l'histoire d'une vie. Ny anjaranao sy mila miemotra Mais il ne faut pas reculer. fa mandroso amin'ny finoana. Mais il faut avancer avec la foi. Mandroso amin'ny finoana Avancer avec la foi. fa ho azonao ny riny fonao. Mais tu auras ce que ton cœur désire. Fa ho azonao izay tadiavinao. Tu auras ce que tu désires. Dao sika izery ny tokony atao faharoa. Nous allons voir ce qu'on doit faire. Deuxièmement, Petera faharoa toko voalohany andininy fahafolo. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Ary amin'izany dia mazotoa kokoa ry rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izay zavatra izany anareo dia sy ho tafitohana akory mandrakizay. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Raha manao izany zavatra izany anareo dia sy ho tafitohana mandrakizay. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Ny olona manam-pinoana dia sy ho tafitohana mandrakizay. Ceux qui ont la foi ne trébucheront jamais. Ninninna ady lalovanao, ninninna olana misy sy tafitohana zany ianao. Quels que soient les combats que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu affrontes, tu ne trébucheras jamais. Satria ny finoana manova tantara-piainana. Parce que la foi transforme la vie. Satria ny finoana mampandresy. Parce que la foi fait triompher. Satria ny finoana ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Parce que par la foi, on voit la gloire de Dieu. Tsy ho resy zany ianao e. Tu ne seras pas vaincu. Tsy ho rava zany ianao e. Tu ne seras pas détruit. Tsy ho potika zany amin'ny fiainanao e. Ta vie ne sera pas détruite. Fa mila manam-pinoana isika. Mais nous devons avoir la foi. Minoa an'izay efa nilazain'Andriamanitra taminao. Crois ce que Dieu t'a déjà dit. Hitondranao amin'ny toerana mahafinaritra Andriamanitra. Dieu va te conduire à une bonne place. Hitondranao amin'ny fiainana tena izy Andriamanitra. Dieu va te conduire à une vraie vie. Fahatelo zao Hébreu toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Troisièmement, Hébreux chapitre 12 verset 2. Hébreu toko faharoa ambin'ny folo any andininy faharoa. Hébreux chapitre 12 verset 2. Mizery an Jesosy tompon'ny finoantsika. Zafady. Mizery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fizaliana fa sy ny tandrohenatra. Misy migafy. Dao dia tananao an Jesosy. Acclamons le Seigneur. Hébreu toko faharoa ambin'ny folo any andininy faharoa. Hébreux chapitre 12 verset 2. Nizery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ary naharitra ny azo fizaliana fa sy ny tandrohenatra mba ahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa nipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ny olona manam-pinoana dia mijery an Jesosy. Ceux qui ont la foi regardent Jésus. Jesosy no référencen'ny fiainantsika. Jésus est la référence de notre vie. Izy no fakatahaka amin'ny fiainantsika. Il est le modèle de notre vie. Izy no mpamonjy ny fiainantsika. Il est le sauveur de notre vie. Mizery an Jesosy ny vahaolana ho antsika. Regardez, Jésus est la solution pour nous. Aza sorona eo amin'ny Jesosy ny masonao. N'éloigne pas ton regard de Jésus. Raha mandalo ady androany zareo Jesosy. Si tu traverses une épreuve aujourd'hui, regarde Jésus. Raha mandalo olana androany zareo Jesosy. Si tu traverses des difficultés aujourd'hui, regarde Jésus. Raha mbola sy mandresy androany zareo Jesosy. Si tu n'as pas encore triomphé aujourd'hui, regarde Jésus. Raha mbola ao anaty aretina androany zareo Jesosy. Si tu es dans la maladie aujourd'hui, regarde Jésus. Fa amin'ny fotoana mitodikany ny masonao dia ho sitrana ianao. Mais quand tu as le regard sur Jésus, tu seras guéri. Amin'ny fotoana mitodikany ny masonao dia hiva ny olana misy amin'ny fiainanao. Quand tu as le regard sur Jésus, tes problèmes seront résolus. Ny mahatonga ny olona misy tahotra ny olana no hitany. Les gens ont peur parce qu'ils ne voient que les problèmes.
mahatonga ny olona mbola nizakany aretina ny aretina no hitany. Les gens sont malades parce qu'ils ne voient que les maladies. Mijerevany Jesosy amin'ny finoana. Mais regarde Jésus avec foi. Enoy ny teny aloako ny vavany. Écoute ce qu'il dit par sa bouche. Enoy ny fampahirezany. Écoute l'encouragement de Jésus. Aoreno aminy ny finoanao. Mets ta foi sur Jésus. Aoreno aminy ny finoanao. Place ta foi en lui. Fa izy no amany olana misy eo amin'ny fiainanao. C'est lui qui va résoudre tes problèmes. Rehefa mijery ny Jesosy ny fasika teo amin'ny azy fizaliana isika dia mahasiara ny famonjenantsika. Quand nous regardons Jésus qui était cloué à la croix, nous nous souvenons de notre salut. Zay ny antony namasiana azy teo amin'ny azy fizaliana ho fanavotana antsika. C'est pour ça qu'il a été cloué à la croix pour notre salut. Raha aretina ny misy aminao, raiso ny fanasitranana noho ny amin'ny azy fizaliana. Si tu es malade, reçois la guérison à travers la croix. Raha olana ny misy aminao, raiso ny vahaolana noho ny amin'ny azy fizaliana. Si tu as des problèmes, reçois les solutions à travers la croix. Izy no fototry ny finoantsika. Il est le fondement de notre foi. Tiako ny milaza aminao, vahaolana ho anao ny fisin'ity Desambra ity. J'aimerais te dire que ce mois de décembre est une solution pour toi. Ity volan'ny finoana ity amalina vavaka anao. Ce mois de la foi sera l'exaucement de tes prières. Isaky ny mivavaka isika dia ndao ho tenenina hoe volan'ny fitahiana ho ahy ity. À chaque fois que nous prions, disons que ce mois-ci est le mois de ma bénédiction. Isaky ny mivavaka isika dia ndao ho tenenina hoe volan'ny vahaolana ho ahy ity. À chaque fois que nous prions, disons que ce mois-ci est le mois de la solution pour moi. Dia manana finoana fahamaly vavaka anao Andriamanitra. Et la foi, mais Dieu va répondre à ta prière. Manana finoana fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Et la foi, mais Dieu va agir dans ta vie. Jesosy ny vahaolana ho anao. Jésus est la solution pour toi. Alléluia. 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 Sangany ny tanany hoe zamba te hanana finoana. Lève les mains et dis que tu as la foi. Ianao manofa ho fatanana iny. Toi qui lèves tes Amaly mains, vavaka anao Andriamanitra. Dieu répond à tes prières. Ity volana ity ny volan'ny fitahiana ho anao. Ce mois-ci est le mois Ity de la volana ity ny volan'ny bénédiction. famaliam-bavaka ho Ce anao. mois est le mois de l'exaucement des prières. Tonga dia asandratoaran'ny vavaka ao. Samy mivavaka. Élève une prière maintenant. Mivavay ianao. Prie. Manomboka ambarao fa ianao dia olona manana finoana. Déclare que tu es quelqu'un qui a la foi. Mino ny fitahian'Andriamanitra. Tu crois aux bénédictions de Dieu. Mino ny fahasoavana avy Tu crois à la amin'Andriamanitra. grâce de Dieu. Dao sika angina amin'izao fotoana izao. Amin'ny fotoana fifasandratoana ny tananao. Avereno izao vavaka izao. Maintenant, gardons le silence et répétons cette prière. Jesosy eo misaotra anao aho. Seigneur Jésus, je te remercie Fa nofidinao tao anatin'ny maro. parce que tu m'as choisi parmi de nombreuses personnes. Fantako fa hanasoa ny fiainako tokoa ianao. Je sais que tu vas bénir ma vie. Fantako fa hanamboatra ny momba tokoa ianao. Je sais que tu vas intervenir dans ma vie. Hanasitrana ny aretika ianao. Tu vas guérir mes maladies. Hamany olana misy eo amin'ny fiainako ianao. Tu vas résoudre les problèmes dans ma vie. Raisiko ampinoana ity volana ity. Je reçois avec foi ce mois-ci. Fa volan'ny fitahiana ho ahy. C'est le mois de la bénédiction pour moi. Volan'ny fahasoavana ho ahy. C'est le mois de la grâce pour moi. Amin'ity volana ity ny valim-bavako. En ce mois de décembre, je reçois l'exaucement de ma prière. Asehonao miariary ny fahasoavanao. Tu montres ta grâce, Seigneur. Misaotra Jesosy eo. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy eo. Merci, Jésus. Ofaofantananao dia misoran'Andriamanitra. Lève tes mains et remercie le Seigneur. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fiadanana ho an'ny fiangonana mankasitraka anao zay tompony amin'ny fotoana tanteraka tamin'ny tapany faharoa omenanao ny voninahitra. Amen. Tiaka mahabe ho an'ny tompo isika rehetra. Filazana ho antsika rehetra izay manana zanaka ho tsofin-drano dia manantona ny madamo lala zany satria misy andro maromaro amin'ity volana Desambra ity zany
ahafahana manao izay fitsofandrano ny zaza izay ka manatona ny madamo lala zany ianareo a dia ao aminy ianareo no misafidy hoe ny anay amin'ity daty ity a satria efa misy daty maromaro a efa nomena azy ihany dia rehefa manoratra anaranao ianareo dia ho asehony aminareo hoe amin'izy amireto a no ahafahana manao ny fitsofandrano ny zanakareo a izany dia misoratra anarana ao a madamo lala zany ho an'izay manana zanaka ho tsofindrano rehetra. Faharoa dia misy fotoan-dehibe zay iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ny faharoa amby roapolo zay sy toeralahy ny faharoa amby roapolo ny volana Desambra ho avy izao ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity taona 4 ity tsy haiko aloha fa ho ahy manokana dia zava-dehibe amiko io satria maro ireo mitovy taona amin'ny tena natao veloma farany fa za mbola hisaotra an'Andriamanitra amin'io 4 io amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Desambra io hisaotra an'Andriamanitra fa tsy natao veloma farany fa mbola hiarahaba ny taona 5 maro zandrinao natao veloma farany fa ianao mbola io ihany rary ny ray saotra an'Andriamanitra ianao. Maro manana olana siady mety mitovy aminao fa izy resy fa ianao mbola io ihany rary ny ray saotra an'Andriamanitra ka dia samy miezaka mandamina ny fotoana antsika rehetra izany faranantsika ny fotoana tapany faharoa iara-hitsangantsika tokoka raha io misaotra anao zay ny ahafahatanterahany fotoana tamin'izao tapany faharoa izao ho anao voninahitra ary fiadananao ho amin'ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mody amin'ny fifalian'ny tompo dia mandroso zany ianareo miditra amin'ny tapany fahatelo